Miarabantsika mpanaraka ny fahitalavitra MBS sy ny onjapeo eo amin'ny Marzefy 95.4 FM. Atao anatin'ity fandarana manokana ity, Andriamatoa Robson Jean de la Croix no vahintsika eny amin'ny tontolon'ny université dia mpampianatra mpikaroka ny tenany ary fantatra eo amin'ny sehatry ny sociologie, psychologie ary anthropologie ary mpanao politika ihany koa moa Andriamatoa Robson Jean de la Croix ary araka amintsika makafaka ny tontolo politika sy ny tontolon'ny fifidianana amin'izao vanim-potoana izao dia miarabanao Andriamatoa Robson Jean de la Croix tonga so eto amin'ny plateau-ny MBS. Miarabanao Joël ary miarabany vahoaka malagasy rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao eto amin'ny MBS. Ya, ao anatin'ny fotoana fampielezan-kevitra tsika amin'izao fotoana izao Andriamatoa Robson Jean de la Croix ianao moa manohana ny candidat Marc Ravalomanana zany amin'izao fiodinana faharoa izao nanana candidat mitoana ianao tamin'ny fiodinana voalohany. Afaka mitondra famakafaka avy hatrany ianao amin'ny mampanao politika anao sy amin'ny mampampianatra mpikaroka anao. Ahoana fahitanao ny toetra raha amin'izao fotoana izao taoriana izay andro vitsivitsy maromaro nanatotosana ny fampielezan-kevitra izay misy candidat anankiroa ireo milahatra eo toananao ny anankiray. Inona ny antony tsy manohana indray ianao, inona ihany koa mety antony? Voalohany indrindra aloha dia miarabany vahoaka malagasy rehetra araka nataoko teo ny tantara politika eto Madagasikara dia nisy fiandohany taoriana ny 2070 ny fangalana fahefana teto amin'ity tany ity dia nanjary ny vadika ny sangojy misy olona anankiray na anankiroa fotsiny no mametraka ny olona amin'ny alalan'ny baikony avy any velany zany ny zavatra nisy teto taoriana ny 2070 satria ny zavatra tsara ao marinina dia zao hoe ny mpianatra sy ny mpiasa nanao ny fitakiana ny fanamboarana ny fahefam-panjakana nisy teto Madagasikara tamin'ny 2070. Zavatra nitranga nefa anisany andray anjara tamin'izany fotoana izany anisany andray anjara tokoa na dia mbola zaza aza satria mpianatra ny lycée Galeny zay tamin'izany fotoana izany. Ny zavatra fantatra dia zao lasa daka-baolina alika izy ny atao hoe daka-baolina alika dia mahitsy zao ny alika mandaka ny baolina fa zao lasa ny ampelantanan'olo-kafa izy fa tsy makany amin'ilay olona namana zay nanao an'ilay zavatra raha ny jerena na ny mpianatra na ny mpiasa nisy an'izany tolony atao hoe mampikaimem mpianatra avy any amin'ny province komity ny mpianatra amin'ny tolona nisy an'izany atao fikambanan'ny mpiasa natanjaka be afaka nanongana ny fanjakana zay nitoana ny frantsay tanteraka kanefa dia tsy nahazo an'ilay fahefana rehefa avy eo nanomboka teo zany ny kolokolo-pahefana ary tena nisy olona nay nanamboatra an'izay foana teto Madagasikara nanomboka tamin'ny 2070 taorianan'izay dia tany ampelantanany Ramanatsoa Gabriel Ramanatsoa ny fitondrana ny tany sy mifanjakana teto na dia azo lazaina hoe teteza mita raha dia nanakendrika ny fitondrana ihany le izy satria naharitraritra ny nitondrany teo amatonany tamin'ny 370 izy dia efa zavatra nitranga dia zao ny vany sady ny satany fehin'ny Madagasikara ny fafany le hoe décentralisation effective satria nisy an'izany atao hoe commune na leo teny zany tamin'izany fotoana zany ary nisy ary natao hoe syndicat de commune tamin'ny fotoan'andro nitondran'ny première république dia novandra Ramanatsoa zany zavatra zany namoahany décret anankiray dia nafoanany io ary zay mpitondra rehetra tao aoriana taty dia tsy fantako na nisy tsirony satria aty amin'ny fitondrana fohy be no niakatra ny vola rehetrarehetra sy ny fitaovana rehetrarehetra ary taty no mibaiko nanomboka teo dia nandeha ny kolokolo-pahefana rehetrarehetra zay ny fomba ilazako azy zay zany rehefa nijerena le izy dia tsy nisy tsony ny décentralisation effective io manko ny dikan'io dia hoe tena tatanina hatrany ambany mihitsy manakaiky vahoaka fahefam-bahoaka zany natao décentralisation effective satria any amin'ny commune nge azo tanterahana any no manomboka any ny loi de finance any dia efa azo lazaina ary amin'izay fotoana izay dia ny commune ihany manamboatra ny lalana mandeha any aminy raha olona nahafantatra tsara fa misy goudron daholo igny commune rehetra eran'ny Madagasikara efa potipotika tamin'ny andron'ny première république nisy zany ary ny infrastructure raha vao misy commune lehibe be dia nisy infrastructure commune daholo nanao ny rehetrarehetra reny ary ny mpiasa-panjakana raha indraindray dia nisy an'le atao hoe syndicat de commune no namatsy vola azy rehefa ohatra ka tara le budget national zany tamin'izany fotoana zany ary zay le décentralisation effective natonga azy zany nanakaiky Andravalomanana ary natonga azy nanaiky satria napetrany ao anatin'le manifesto le izy hoe hidina any amin'ny vahoaka amin'izay zany ny fahefam-panjakana amin'ny alalan'ny fitaovana sy ny vola tsy hisy tsony le hoe ty commune ty tsy napetraka ny fanjakana dia tsy mahazo ninninina satria efa voasoratra any amin'ny sorabola irahan'zao Madagasikara ray manontolo le izy dia vita rehefa nanomboka teo ny vadibadika teo ny tantara vadibadika teo ny rasa dia nanjary lasa nisy fanjanahana tsotsotra ara-toekarena misy olona zany manao karazana fijiriana mijirika ara-politika
na ara-toekarena mihitsy a mampifandray atsika amin'ny banky raisam-pirenena mampifandray atsika amin'ny ara-politika de nivadibadika teto zay mitondra rehetra eo miongana zay mitondra rehetra eo miongana tao arinan'izay ary ny fanjakan'ny Ratsiraka zay nanomboka tamin'ny 1976 ka hatramin'ny iny le nanasoran-Ravalomanana anazy a tamin'ny 2002 iny zany ny fanjakana anisan'ny tena nanapotika ny firenena satria nisy kolokolo-mpanjakana foana tao anatiny tao tsy de Ratsiraka loatra no diso tao anatiny a fa nisy be dehibe mihitsy ny manam-pahaizana nanao kolokolo tao anatiny tao a ary de nampanakarena ny vatany fa ny fanjakana zay nikarakara vahoaka de tsy nisy zay zany ny zavatra nisy miala tsiny afa tsy hoe manome-tsiny eny deuxième république fotsiny a fa ny kolokolo-pahefana mihitsy zany ny zavatra tena jereko eto ary rehefa tao arinany indray de nisy olony dehibe teto amin'ny fitondrana mihitsy indray zany teto amin'ny fanontany sy ny fanjakana nanjary tafiditra tsy menatra mihitsy satria anisan'ny mpanao lalàna de anisan'ny manala de mametraka manala de mametraka rahantsika malala zany ohatra hoe Dadabe Ratsirahonana zay mianaka efa fampiresaka tsara nisy fotoana fampiresahanay fa io olona io zany dia nisy tantaran'ny firenena teto Madagasikara tany amin'ny andro tany aloha tany dia ny Andriana no lasa mpanjaka ny Tsimembola no lasa prime ministre fa ny Tsimahafotsy de manosiky ny olona ho lasa mpanjaka fotsiny zany hoe faiseur du roi zay no lazana azy amin'ny teny frantsay zay zany ny tantara nisy ka Ratsirahonana dada Ratsirahonana zany de ny zavatra nisy de zao zay tsy mifanaraka tamin'ny eritreritany rehetrarehetra de nasorona ary afany a ary zay olona mifanaraka amin'ny eritrerina tsy nisy mihitsy hoe le famerenana n'le tamin'ny 73 hoe le décentralisation effective ny mampanankarena ny malagasy mampandroso ny firenena iny tsy nasinin'inona zay tiany a de mipetraka zay tsy tiany a de miala zay moa zany fahaizany manokana tsy fantatro zay fomba nahaizany azy fa de fifandraisana amin'ny vahiny tany velany a zay ny tena nandroso teto ka za zany mahita am'izao fotoana zao miala tsiny a fa efa miditra am'le tontolon'ny fifidianana ianao efa lehibe ny zazany tinay anisan'ny natonga anao nametraka le safidy zay hoe aiza moa misy le olona resanao teo de za zany mahita hoe ny olona manohana any amin'ny 4 iny ty any amin'ny numéro 13 am'izao fotoana zao de hitako fa olona le mpanao kolokolo politika daholy ary tarihany Dadabe Ratsirahonana zany zavatra tsy liafina fa nisy teto amin'ity tany ity ny famolahana ny olona hanaiky ary hatramin'ny fitondrana miaramila makao anatiny zany kolokolo politika zany azy de nataony ragaha io tena nahita daholy tsika rehetrarehetra fa ny nanonganana Ravalomanana teto de dady la Ratsirahonana ihany a no nametraka ny taratasy nanamboatra ny taratasy rehetrarehetra ahafahana naka ny fahefana teo ampelantanana nefa raha natadiditsika de mbola dady la Ratsirahonana ihany koa no anisan'ny nametraka ny Ravalomanana teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2002 zany tantara tsy azo fahafahany zany de za kosa mahita hoe fa maninona ny olona mpanao kolokolo politika rehetrarehetra zao no mandeha makany amin'ny numéro 13 fa ny olona madio fo rehetrarehetra makato amin'ny Ravalomanana ny antony de tsotra tonga de dinganiko zany le mahizy azy fa ny olona mametraka olona any amin'ny fitondrana matetika tombotsoany manokana no hitany ao anatiny ao fa tsy tombotsoa am-pirenena zay ny nisy ka raha ijerentsika zao le K25 de ny zavatra hita ny olona rehetrarehetra tia tanindrazana ny olona rehetrarehetra madio fo ny mahay na de ny tsy mahay rehetrarehetra azy de nitotitra nakaty amin'ny K25 tsisy karama ao tsisy volabe ao fa iny fitiava-tanindrazana hoe saola satria malaza zany arabo zany a zany anefa ny fantatritsika fa mifanaraka any amin'ny 4 any amin'ny numéro 13 ny arabo de zao manao accaparation de pouvoir an'izao tontolo zao mba ahafahany faninana amin'ny olona zay lazain'izay fahavalo ohatra ny Amerikanina ny frantsay koa zany zao fa anisan'ny fahavalon'ny arabo zany nefa no omena vahana hipetraka aty Madagasikara tena mitona amin'ny vahoaka rehetrarehetra andao hifidy Ravalomanana fa Ravalomanana tsy miaraka amin'ny arabo aloha aloha de azavo zay le arabo tsy hoe maolona azy ny tsy itiavana azy fa ny toetra mampanony de anisan'ny manahirana miaraka amin'ireo miteny aminareo fa hitady lalana hiala eto amin'ity tany ity ny malagasy le malagasy tiako tenenina zany le mponina tompo tanàna aizana hitantsika lakana raha sanatiny vavaka roan'ireo etsika izy ny mahazo vana ary nitenenareo an'izany a za zao nahita chiffre hoe 182 millions d'euros no samborona tany amin'ny arabo hoentina nataterahana ny fifidianana ary normal izy satria tena hita ny valeur raha olona mahay sociologie anao na mahay calcul tsotsotra ianao zany tambiny ohatra zany tambiny zany de zao ny fifanarahana amin'ny arabo de tsotra maty ianao na velona zay ihany
tsisy resaka koatran'izay maty ianao na velona ary ny arabo tsy tia lalan'zany fa ny azy ihany io hoe raha tsika mahita eran'izao tontolo zao io e zany zavatra misy zany za tsy miteny hoe ny arabo silamo fa ny silamo azo ifanarahana satria mpivavaka reo zany le manaiky ny fanjakana misy mpanorona de le fanjakan'andriamanitra ala ozy le tsony azy fa le arabo manao didoa de reo le arabo mipetraka ao Dubai ny akabiazany mipetraka any am'zany miraha arabo mitambatra zany reny zany le arabo paka fahefana any amy toerana hafa amin'ny alalan'ny business isan-karazany takalo tsotra fotsiny teneniko aminareo tamin'ny première république igny nisy raffinerie tany Tamatavy pétrole brut no nividina dia nidiovina atao le pétrole dia atsasabidiny no vidiny rehefa avy eo ary niadana ny malagasy tam'zany fotoana zany ny olona rehetrarehetra afaka nanana fahefana nandeha tomobile nivezivezy nanao vakansy any ny tenany manokana azo overina tsara nge zany zavatra azo atao tsara manana pétrole tsika fa rehefa manana ny raffinerie io tsika pétrole brut mivadika lasantsy gazoil pétrole fandrehatra zay no avoaka ny velany tsy ho 2% io fotsiny ny anjara malagasy io zao raha mareny information nareo ny total efa niala ao anatin'le fitrandrahany ny Madagasikara oalina sisany ao ka hitanareo tsara zany hoe raha ohatra ka azo atao tsara no mifely arena ny malagasy toraka zany le tivaty so isan-karazany sy ny volamena reto de reny zany anisan'ny anakekezako andra valimanana satria raha valimanana de tsy manaiky mihitsy hoe tanambahiny no hiditra ao iny moa zany a mba tiako apetraka kely hoe raha valimanana manilikiliky ny mpandraraha malagasy diso zany fifaninanana zay ny eritreretina valimanana natao fifaninanana amy resaka économie libérale ka ny économie libérale tsy maintsy mifaninana ka fa resy amy fifaninanana ny sasany de nana ratsy zay zany ny zavatra mitrangy zay fa raha am'zao fotoana zao mpanao politika be dehibe nefa hiaraka am'ra valimanana io tsy hanao an'zany tsony ra valimanana fa tsy maintsy andeha ny économie libérale sociale zay zany ny zavatra le libéral le social moa zavatra tsy de hifandray lalana loatra satria libéral zany tena capitalisme total social mifandraindray amy socialisme nefa gasy manana ny anazy manokana ahoana le hoe valitanana zany zavatra hitana ka za zany ny teny mazava fa eto Madagasikara reo mpanelingely ara-politika mpanao kolikoly le tsy le kolikoly hoe anao raha hiditra hiasa de omena 30 millions na 35 millions 80 millions fa le mpanao kolikoly politika mihitsy hoe iza ny tokony apetraka eo ifandraisana amin'ny any velany azahoana tombontsoa manokana de lasa mpanan-karena ny tena zay zany ny adisoana hitako am'le ary amin'ny andanina le mpanao kolikoly politika dolo ny akabiazany makany fa ny olona olokendry ny olokendry rehetrarehetra mpanao politika tena politisianina ilaina nge mpanao politika politisianina misy manko milaza hoe tsisy ilanan'ireo kanefa miteny aminao fa io mahazo Macron io nge lozy raha isitsika fotsiny nyrodorodona kany amy Macron daholo ny frantsay rehetra tamin'ny fifidianana deuxième tour satria natahotra amy Marie Le Pen amy resaka fasisme sy isan-karazany ka zao nefa nanilikiliky amy mpanao politika nge Macron io izy io tratra sahirana ka ny mpanao politika zany a le tena politisianina ilaina afahana mitondra amy firenena mahita lavitra kokoa mantsy ny mpanao politika ny zavatra fantatry ny mpanao politika androany ka ambarany de tsy maintsy mitrango ao anatin'ny firenena satria misy analizy ao misy fanadiadiana zavatra atao ao ka za zany de mitona ny malagasy raha tianao mbola ho tompony ty Madagasikara ty raha valimanana fidiny satria raha valimanana de raha atsika malala fa ao moa misy milaza hoe tambany voatra loatra tsy maninony zany e gasy ane zany tambany voatra zany ary manana ny endriky maronisy eto Madagasikara raha ny tambany voatra 9 mipolony eto ke tambany voatra fa saingy zao tambany voatra fa tsy mpamboly no sady tsy piopy zay zany tsara fatarina tsara zay mipetraka any ambany voatra le olona fa tsy manana tany ambolena akory mipetraka any ambany voatra le olona fa tsy miopy fa mbola mandeha manao hira kely aty andreny voatra maka an'le vokatra any zay le 9 ka maninona mora tambany voatra raha valimanana izy ane tambany voatra nay niary tambany voatra nahary an'io zavatra rehetrarehetra ananany io felonana ny be dehibe ho an'zay olona tsy tia azy fa zao fifaninanana ny fiariny zay zavatra zay zany a ao anatin'ny donne internationale am'izao fotoana zao tsy maintsy mifaninana tsika amin'ny alalan'ny fiarina ary amin'ny alalan'ny fifaninanana nge nampiakatra be ny vidin'ny vanille any amy sava io natonga azy tafakatra tany amy 5 millions ny kilaony masaka fifaninanana natonga an'io ka raha mahay mifehy tsara ny fifaninanana tsika tsisy an'zany hoe matsiaro tena ho voahilikiliky zany ka zay zany de mahita hoe décentralisation effective raha valimanana tsy manavakavaka an'izany izy matoa izy na vitan'io lalana any amy sava io ny ateo ambondromamy mandeha makany dego
makany amin'ny atakarana sy ny sakalavany e zany any amin'ny tsy mety mandeha makany tuliara nisy ny tapiny orombe iny namboarina valimanana makany amin'ny vezo sy ny bara sy ny masikoro ane zany ary zany rehetrarehetra zany nalainy rehetrarehetra tahaka zay nitondra fanjakana tao aorinany hoe aleo amboarina ny lalana zay lalana fanamboaran'zay dikan'izay zany lasa miparitaka eran'i Madagasikara tsy manididika tanindrana mihitsy raha valimana jereva nge reo tanindrana be deaibe teny an'zany satria za anisany miaraka amin'ny raha valimanana am'izao fotoana zao miara-miasa aminy zany rehetrarehetra zany hita ary tena akaiky azy ohatra fotsiny teneniko aminao hoe Eliana Bezaza nge sakalava tsy mety tsy misy mihitsy mahamerina azy na kely varavety miara-miasa amin'raha ary tena miaraka mifanjoy ny asa ifanaovana izy menata zay zany ny tenenako hoe asorikosa le izy raha fa 20 ny foko miteny fa manavakavaka ny olona anankiray de tombony zay fa raha olona tokana fotsiny no milaza fa mpanavakavaka ara-poko raha va non tsy mitombony zany maninona izy nanamboatra an'ireo lalana rehetrarehetra reo maninona izy nanamboatra raha izany tanàna ny tuliara zany nanamboarana valimanana azy tena tsara fa saingy zao fotoana fohy monja de tsy nitoly izy zavatra ohatan'izany hitanao hoe fanaraka tsara moa le izy hoe ny malagasy ene raha voavoky de matanjaka satria manatsaina ny malagasy ary zay politika ny tsibo sy ny mahatambany voatra na valimanana zay tena miaraka ary izy ko nefa mahafeny teknôlôjia ny technicien za tsy miteny hoe teknôlôjia voafeny raha valimanana fa ny technicien mahay miara-miasa amin'ny raha valimanana zay zany mampandroso an'ity firenena ity ka raha olona efa manana an'izany tetika zany io manifesto io de hita mihitsy hoe raha valimanana sy ny technicien no iara-iasa amin'io raha valimanana sy ny tambanivoatra ny arahanao any fampandrosoana any ambanivoatra fampandrosoana eran'ny tanàna mihitsy zany ny dokotera satria milaza amin'ny resaka fahasalamana izy eo mpampianatra za miteny aminao fa nisy fotoana efa sefisy kokoa le fanofanany raha valimanana ny mpampianatra rehetra eran'i Madagasikara tamin'le formation en cascade zay nahita an'izany ary zay mihitsy ny nanao an'izany zay ny namorona an'izany zavatra mbola tsy nisy taloha mitombo ny valeurany mpampianatra zay ny tiako lazainy ary zao ny zanaka malagasy rehetra eran'i Madagasikara tsy Antananarivo rery fa hatrany Fianaratsoa Tuliara Mazangaty nisy nahazo mention bien am'izay ny zanaka malagasy rehetra no ivokatra iny iny resaka formation en cascade natao mpampianatra rehetrarehetra zany hoe tombony kalitao fahaizan'ny mpampianatra tam'izany fotoana zany de tsy voavaka mbola ilazako ihany zany fa tsy mpanavakavaka raha valimanana zanaka malagasy rehetra raha mahazo mention bien atao Antananarivo mahazo mention bien any Fianaratsoa ny any Tuliara no vokatra zay le formation en cascade tsy tany amin'ny primaire ihany fa hatrany amin'ny secondaire nisy an'izany ka zay zany le lazako anareo hoe raha ny zavatra napetraka raha valimanana teto Madagasikara za tena nalahelo za zany nisy fomba any mpiara-miasa tamin'ny raha valimanana nisy nanahirana fa zao za tena nalahelo hoe nasorona teo amin'ny fitondrana izy nefa zavatra efa tsara be ny nataony ka aokatsika malagasy samy hitsapa mbola misy eninandro zao mbola ao anatin'ny 5 jours ianareo zay lasa nandehana ekavia mandehana miakavanana fa zany ny lalana faran'izay tsara mifidy andraha valimanana ka za zany hoe tsy mampifidy azy fotsiny satria izy fotsy satria izy bogosy fa le fomba fisaina andraha valimanana mihitsy tsy takatra iny mahasosotra ny olona aminy fa tsy hoe izy manavakavaka izy tambanivoatra nefa ny arenany manahoana maniny izy nahavoafehiny io teknôlôjia ny olona teknisianina rehetra aindra valimanana dolo miara-miasa zany rehetrarehetra zany anisan'ny manahirana ny olona eo anatrehindra valimanana miara-miasa tamin'ndra valimanana nge ny akabiazan'ireo olona mandeha makany amin'ny 13 reo ary za zao mahita fa be deaibe no mialangalana zany hoe tsy tena miala satria mienatra fa mialangalana ka manery sisy amin'ny alalan'ny teritery sisy zao misy sénateur makandro Belosy Ritserbiana Androany vo telefôna vo azoko teo de milaza hoe ataonay mahamay nareo raha tsy mifidy anay fa zay tsy maintsy olany zay moa zany de zavatra hafahafa ihany hoe fifidianana ve no atao élection zany nge après ny élection vo fantatra hoe lany anao na tsy lany nefa zao de efa mampitahotra ny olona sady tany Begijo izy Androany commune anankiray any Belosy Ritserbiana zany hoe efa mandeha makany amin'ny faneriterena vahoaka indray zany fa tsy le fahefa-bahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana zay le kolokolo politika zay zany hoe le olona mitarika an'zareo olon-dehibe mitarika an'zareo mpanao kolokolo politika de le olona rehetrarehetra miaraka amin'ireo de manao kolokolo politika daholo hatramin'ny basy hatramin'ino za zao de gaga mihitsy hoe ampidiry reto Madagasikara atao inona moa reo basy reo za raha ny fandaminana io asan-dahalo na ny asa
vita amin'ny alalan'ny fametrahana service national io ary mifampiresaka am'ireo jiolahy reo satria zanaka malagasy ke reo dahalo reo fa maninona no aripaka ao amin'ny basy marivava maninona no andeha anao fa hoe andamina ny asan-dahalo de ho aripaka ao fa aiza ny asan'ny fitsarana inona ny asan'ny zandarma fafana zany rehefa nandramina taloha zany fa tsy nafoana ny tsy nafoana azy ny fandripahana teto nisy an'zany hoe opération tsy mitsitsy opération zao opération zao naripaka olona manjatony amin'narifa fa tsy nafoana azy zanaka malagasy angereo e ko maninona raha ny fananarana azy no atao amin'ny anaran'ny fanjakana miaraka amin'ny ray aman-dreny io diny io no atao zay mahamafy azy amin'ny anaran'ny fampiresana service national neritreretinay io zanaka malagasy rehetrarehetra io avelao izy ananasy fa tsy ohatra fotsiny hoe ny anazy zao reo miaramily reo 12005 egny karahaman'ireo e ahoana moa no raha hainao olombelona zao ve na de atao hoe inona moa le fomba filaza azy fomba filaza ny tanora azy hoe solafa ny solafa farany ambany indrindra na tsy mikarama 12005 isam-bolana somary mba omenao akanjo foty izy miaramila nefa 12005 no menao azy zany ve nao sainao anafona ny asan-dahalo non tsy foana zany 12005 isaky nina aloha le isam-bolana io antanio ny tafika fa fatany zany 12005 isam-bolana ny karahaman'ireo le zazavao reo nefa reo no alefa mandeha manafoana ny tala ahoana moa izy petrapetraka fotsiny izy any anaty alana mety mifanaraka am'ireo mihitsy ary izy satria 12005 eke raha omen'ny olona 500 000 izy de mandeha ko maninona raha karamaina 500 000 reo olona recrutena zany anao an'io anafoana ny asan-dahalo bebe ny karamany tsy mandray kolokolo tsony izy foana ake zany zavatra ohatra zany ake azo atao ary vitatra valomanana manao an'zany za tena mino an'zany ary efa fampiresahanay taminy zany fa ekeny zany de za zany mahita hoe anthropologiquement somary miditra kely amin'ny fahaizako maha-olombelona famakafakana ny olombelona ny olombelona de hitanao fa olon-dehibe raha valomanana matotra mivavaka ary manaiky mifandray amin'ny olona rehetra ary mifampiresaka amin'ny olona hatramin'ny ankizy kely ka hatramin'ny lehibe olona ohatra zany ake no afaka mitondra fanjakany fa tsy hitondra basy marivavy ianao hoe zay diso de ho aripaka ao zay zany a le zavatra mitranga ka za zany mahita hoe miala tsiny a fa dia mangataka ny voaka malagasy rehetra zay mbola tsy nifidy mifidiana zay efa nifidy raha valomanana ary viditsika raha valomanana andresy hatrany amin'ny 2.7 any ya de zay ihany ko tonga de fehany Andriamatoa Robinson Jean de la Croix feny tsara zay fanazavarana am'izay a de makasika anao ny vahiny teto amin'ny MBS atao anatin'ity fandarana amin'ny lokonay tena de manome fotoana anao amin'ny fotoana manaraka satria hitako hoe mafana ny fomba fitondranao ny adihevitra ary mazava ny vedikevitra hoentinao de mankasitraka anao ary mankasitraka ihany koa atsika mpanaraka ny fandarana tany tokantrano tany mametraka ny veloma finaritra tompoko klasy tompoko vavy Sodrazy.